Faly miarabanao indray ty vidéo ty hatreto moa zany mbola vidéo ihany no ahafahantsika miaona kanefa na izany de misaotra ny tompontsika mbola tafaraka ihany. Araka ny efa fantatsika moa zany dia ny momba ny fiverenan'ny tompo no iarahantsika mijery indray anio ny momba ny fiverenan'ny tompo. Ka tonga de nianombohantsika azy avy hatrany hoe inona moa no mahazava-dehibe an'ity fampianarana momba ny fiverenan'ny tompo ty ny voalohany indrindra de zao hoe ao amin'ny testameta taloha de azo lazaina fa ny atsasaky ny faminaniana momba ny Mesia dia miresaka ny fiverenan'ny tompo avokoa. Laza ny fihevian'ny Mesia izy fa ny voalohany le fiheviana ny atsasany zany efa tanteraka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia mbola misy kosa nefa tsy tanteraka dia heverina fa ny amin'ny fiverenany no ho tanteraka izay faminaniana tao amin'ny testameta taloha zay. Ary aty amin'ny testameta vaovao kosa dia ahitana andininy 713 be zao ny miresaka momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany aty amin'ny testameta vaovao de hitantsika fa betsaka mihitsy zany ary saika ahitana azy avokoa miresaka momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy avokoa ny boky rehetra ao amin'ny testameta vaovao afa-tsy ny bokin'ny Galatiana, ny Filemona, de ny Jaunina faharoa ary ny Jaunina fahatelo ihany zany de hitantsika fa tena resahan'ny baiboly ny amin'ny fiverenan'ny Jesosy Kristy. Na izany ary nefa dia takizao no fomba hitondrantsika ny fampianarana an'io zany. Ny voalohany de jerentsika fa ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany de misy andininy zay mazava tsara mihitsy azo antoka fa zay no hitranga, azo antoka tanteraka zany fa izay no zavatra misy ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy de zay no jerentsika voalohany. Rehefa vita zay de jery indray tsika reo tranga zay miteraka olana zany satria tsy itovizan'ny kristianina sy ny mpandalina soratra masina maro izy ireny. Ao aorian'izay de jery am'izay ahoana ary ny atao eo anatrihan'izay olana zay satria fantatsika fa zavatra mbola ho avy ny fiverenan'i Jesosy Kristy ary misy ny andininy sarotra ao anatin'izy ireny dia mila jerena ihany zany hoe inona ny tokony atao anatrehan'ireny olana zay mitranga ireny zany dia hojerentsika koa hoe fa misy fiverenany impiry moa miveriny impiry moa zany Jesosy Kristy raha ny voalaza ao anaty baiboly de hojerentsika kely ihany koa izay de avy eo tsika hijery n'lay andininy zay manahirana ny toko manahirana ny Tesalonianina faharoa toko faharoa ao aorianan'izay farany de hojerentsika hoe mampaninona atsika moa zany ny fiverenan'i Jesosy Kristy mitondra inona ho atsika amin'ny fiainantsika ny fahafantarantsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ka tobitsika amin'ny voalohany avy hatrany ary zany hoe inona avy reo azo antoka ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. 713 ny andininy tsy ho ary voatanisantsika daholo reny fa ezaka hijery maromaro arak'izay tratra ihany tsika ao anatin'izany zany ny amin'ny azo antoka ny zavatra voalohany azo antoka de zao hiverina ny tompo. Zay aloha zany mipetraka tsara mihitsy hoe hiverina ny tompony. Mateo 6:17 anisan'ny lazan'izany mazava tsara mihitsy hoe fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjeliny de hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjeliny de hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Ny Jaunina 4:7 koa zay ahitsika tsara de manao hoe ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka aka anareo any amiko ary zay misy no isy anareo koa. Ho avy indray ka andray anareo ho any amiko.
ny filipianina toko fa 3 de hoe fa ny fanjakatsika de any an-danitra ary avy any koa ny andrasantsika mpamonjy dia jesosy kristy tompo andrasantsika mihitsy zany a izy a afa any an-danitra de midika fa ho avy izy. Petera voalohany a toko voalohany 17 mba ho antom-piderana sy voninahitra ary fankalazana ny isehoany jesosy kristy amin'ny isehoany jesosy kristy ny finoanareo voazahatoetra zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na de voazahatoetra amin'ny afo azy. Ho antom-piderana, voninahitra ary fankalazana amin'ny isehoany jesosy kristy a ny finoantsika rehefa zahatoetra izany. Jakoba toko 5:15 hoe mareta koa ianareo ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavin'ny tompo. Jaona voalohany toko 3:2 ry malala ankehitriny aza de zanak'Andriamanitra sika nefa tsy mbola naseho zay hotoetsika ratra zay, fatatsika fa rehefa miseho izy de ho tahaka azy isika ka ho hitatsika izy am'izay maizy azy. Dia ny zahantsika naseho avokoa zany zay a na ny filazantsara na ny soratam-Paoly a Petera, Jaona, Jakoba. Dia jerentsika indray ny faharoa azo antoka hoe ahita azy ny olona rehetra. Zay koa zany de azo antoka hoe rehefa iveriny Jesosy Kristy de ho hitan'ny olombelona rehetra ny fiverenany zany. Ny asan'ny apôstôly toko 1:10 dia ngeza be mihitsy satria tamin'ny niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. De rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy de ozy hoe ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy de indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy ary niteny hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampakarina andiala taminareo any an-danitra iny de mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ho avy indray, io koa zany mbola mampiseho an'le hoe azo antoka fa iverina izy, fa tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra, zany hoe hitandrareo izy niakatra de ho hita ihany koa ny fiverenany. Ary tsy ny mpianatra irery kory nahita teto eny mpianatra rery nahita fa tsy ny mpianatra rery no ahita rehefa iverina izy, fa ny Matteo toko 4:17 de milaza hoe fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana de ho tahak'izany ny fiavin'ny zanak'olona. Tatsika na ny antsinanana na ny andrefana atraizatraiza de ahita ny fiavin'ny Jesosy Kristy avokoa. Ary tsy ny toerana ihany hoe atraizatraiza fa ny olona amin'ny karazana fotoana rehetra ihany koa. Ny Apokalipsy toko 1:7 de zao no lazainy hoe indro avy eny amin'ny rahona izy ary ahita azy ny maso rehetra na de izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra amboniny tany eny amen. Tatsika hoe na izay nandefina an' Jesosy Kristy aza dia ahita azy ihany koa am'izay fotoana iverenany Jesosy Kristy zay, na de tamin'ity fotoana nanoratany Jaona ty fotsiny ary tany amin'ny taona 90 tany zany hoe efa 80 taona manodididina ny 80 taona tao aorianan'i Jesosy Kristy namatsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana, de fa azo lazaina hoe efa nisy reo nandefina azy nefa maty, kanefany de mbola ahita azy avy eny amin'ny rahona ihany koa izy ireo, zany hoe azo antoka fiveriny Jesosy Kristy ary faharoa de ho hitan'ny olona rehetra zay fiverenany izay. Ny fahatelo de fiverenany koa de fiverenana amboninahitra. Ny andininy tao amin'ny Matteo zay hitantsika voalohany indrindra de fa nilaza hoe ho avy amin'ny voninahitra izy fa mbola maneho an'izay ihany koa ny Luka toko 2:17 am'zany de ahita ny zanak'olona tonga eo amin'ny rahona amikery sy voninahitra lehibe izy. Amikery sy voninahitra lehibe no ahitana ny zanak'olona tonga eo amin'ny rahona. Matteo toko 4:17 am'zany de iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra amboniny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe
eny am'raha ho an'ny lanitra izy fatsika amin'ny hery sy voninahitra lehibe matitoko fa 520 ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra de hipetraka eo ambony seza fiandriana ny voninahiny izy rehefa tonga izy zany de amin'ny voninahitra tanteraka akoatran'izay andiliny marobe zay tsy ary voatanisantsika dia misy ihany koa lay teny hoe parousia izay miveriny 420 eo amin'ny testamenta vaovao io le adikan'ny teny frantsay fotsiny tsy adikany moa zany fa frantsay ava ny teny frantsay hoe parousie zay mampiseho hoe fiaviana mpanjaka fiaviana olona manakaja anankiray ka zay fiaviana zay de tsenaina amin'ny fomba manetriketrika amin'ny voninahitra mihitsy izy de io parousie io matetika no iresahana ihany koa ny fiverenan' Jesosy Kristy dia na de tsy hita mivantana ary fa mbola betsaka le mampiseho voninahitra fa zay ihany aloha ny tanysaintsika satria indreo lavabe ny fotoana fa akoatran'izay koa le parousie zany na de tsy miresaka mivantana ny atao hoe voninahitra ary izy de mampiseho foana zay hoe tena tsenaina amin'ny fomba manetriketrika sy amin'ny fomba mihaja sy be voninahitra tahaka an'le mpanjaka zany vao tonga ao amin'ny tanàna anankiray ireny dia tsenaina amin'ny fomba manetriketrika de ohatr'izay ny ampiasana azy reto andiliny reto miresaka momba ny parousie na de tsy haitsika ary izy amin'ny teny frantsay fa fiaviana ihany koa ny ilazany azy zany miteny malagasy ny andikana anazy Jakoba 5:7 hoe mahareta ry rahalahy mandra-piavo ny tompo io zany le hoe mandra-pahatonga amin'ny parousie ny tompo dia mahareta ry rahalahy indro mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ranon'orana losy ao aoriana ila manana faharetana amin'ny parousie ny tompo ny Korintianina 1:5-7 dia nefa samiaraka ny laharany avy izy Kristy no santatra rehefa afaka zany de izay any Kristy amin'ny parousie izay any Kristy amin'ny fiaviany izany ny resaka fitsanganana maty moa izy ny Korintianina 1:5 hoe Kristy aloha nitsangana tamin'ny maty voalohany dia rehefa miverina izy de hitsangana amin'ny maty miaraka amin'ny koa ny zay any Kristy zay kristianina izany Tesalonianina 1:4-5 fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika zay velona ka mbola ho eo amin'ny andro parousie ny tompo de tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory miresaka ny fitsanganana maty ihany koa izy amin'ny andro zay hiverenan'ny tompo amboninahitra zay le parousie zany zay resantsika eto ny andininy 6:12 fa ny tompo izy tena nohidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feona arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra koa zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha hidina avy any an-danitra de eto zany netantsika le parousie toy an'le teo io tena hoe misy barampapa be dehibe mihitsy ny baiko feona arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra zay no hitranga rehefa hidina avy any an-danitra i Jesosy Kristy tsenaina amboninahitra mihitsy ny fahefatra de zao hoe ny azo antoka koa rehefa miveriny Jesosy Kristy de famonjena ho atsika zany famonjena tanteraka mahatateraka ny famonjena ny mpino ny fivereniny 7 toy an'le teo ihany de zao lazainy hoe ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola eo no akarina hiaraka am'ireo eny am'rahona hitsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika de nasainy mihitsy moa mifampionina ny am'izany teny zany ny Tesalonianina zany hoe tena hialy eto amin'ity tany be fahoriana ity sika fa de hiaraka amin'ny tompo eny amin'ny tompo mandrakariva tsy misaraka amin'ntsony tsika rehefa miverina eny amin'ny rahona lanitra izy ny Romanina 9:7 sy 7 de manamafy le nilazaiko teo hoe ny eto amin'ity tany ty ane
fa izao zavatra rehetra zao de samy maniry fatratra ny ampisehoany reo zanak'Andriamanitra misento izao tontolo zao ny am'doro tanety ny am'setroka ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny rehetrarehetra zavaboarin'Andriamanitra de simba anaovan'ny olombelona azy a de miandry fatratra izy miverenany Jesosy Kristy ka ahitana hoe reo le tena mpino reo le tena zanak'Andriamanitra am'izay fotoan'izay ny andiny fa 3 de hoe tsy zany ihany fa isika koa eny fa na de manana ny volom-bokatry ny fanaza isika koa de misento ao anatsika ny olona manana volom-bokatry ny fanahy de kristianina zany no manana an Jesosy a de manana ny fanahy masina de na izany ary mbola misento miandry ny fananganana anaka de ny fanavotana ny tenatsika fa ity tenatsika ity na efa voavonjy ary sika dia mbola mety marary mbola mety maty mbola mety vizana mbola mety alaim-panahy ary mbola mety manota mihitsy ary zay mbola tsy tanteraka zany ny fanavotana antsika fa rehefa miveriny Jesosy Kristy zay tsika vao mahazo ny fanavotana ny tenatsika de miseto atao anatsika sika ozy izy miandry zay fiverenan'i Jesosy Kristy zay satria am'izay vo tanteraka ny famonjena atsika ny Korintianina voalohany 5:12 de milaza koa izy fa vetivety amin'ny indray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany de hovany sika rehetra fa ho tsofina ny tropetra ary hitsangana tsy olotsony ny maty de hovany sika ity tenatsika ity zany dia hovana ho anana tena vaovao vatana vaovao zay tsy marary tsony vatana ara-panahy izy izy afaka makany an-danitra dia mitafiny tsy fahalovana isika am'izay fotoan'izay fa ty vatana ity de tsy maintsy oloty fa raha ohatra zany ka tsy mbola maty tsika maondrapifery Jesosy Kristy de hovaina ho tsy mety loty vatantsika mety loty ary raha maty ary moa de hitsangana amin'ny maty de mitafy vatana vaovao indray tena famonjena tanteraka ho an'ny mpino zay vo tanteraka ny famonjena vatana saina fanahy ny olombelona rehefa miverina i Jesosy Kristy Tesalonianina 2:2 de milaza koa izy hoe mangataka aminareo zay rahalahy ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana atsika ho eo aminy zay koa de famonjena lehibe hoe rehefa miveriny Jesosy Kristy de angonina ho eo amintsika de miaraka aminy mandrakizay tanteraka am'izay isika rehetra am'izay fotoana izay Tesalonianina voalohany 1:7 ihany koa de mbola miresaka hoe mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masina rehetra rehefa miverina zany Jesosy Kristy de zay tsika vo tsy manatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra tsy manatsiny amin'ny fahamasinana intsonytsika eo anatrehan'Andriamanitra raitsika rehefa miverina Jesosy Kristy miaraka amin'ny olo-masiny rehetra ary zay no mahatonga nyty tsodrany ty tsodrany ny Tesalonianina voalohany 5:3 rehefa manao velomany Tesalonianina Paoly de zao no lazainy hoe Andriamanitra fiadanana anie anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika tehirizin'Andriamanitra ny fanahy ny aina ary ny tenatsika ho tanteraka dia tsy manatsiny rehefa miverina Jesosy Kristy tompontsika any ho tanteraka ny famonjena antsika mpino izany ary mbola miresaka an'izay fahamasinana sy fahamarinantsika rehefa miveriny Jesosy Kristy zay ihany koa ny Jaona voalohany 2:7 hoe ary ankehitriny anaka tomoera ho aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy ka tsy hiala aminy amikenatra amin'ny fiaviany toetra ho amin'ny tompo de manana tokontsika tsy menatra rehefa miveriny izy fa tena amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana amin'ny famonjena tanteraka no andraisantsika ny Jesosy Kristy am'izay raha iverenatsika zany
hoe inavy reo azo antoka hatreto aloha ny efa hitantsika te dia inavy izy teo voalohany iverina ny tompo azo antoka fa tsy maintsy iverina izy faharoa fiverenana ho hitan'ny olombelona rehetra zay fiverenana izay ary maninona le izy ny hitan'ny olona rehetra na varatra na tsinanana na ny ankehitriny na ny taloha na ny rehetrarehetra de satria io fiverenana io dia fatelo fiverenana amboninahitra ary ny farany hitantsika teo zany dia mampaninona atsika le fiverenan'i Jesosy Kristy ozy izy tsika teo mitondra famonjena ho an'ny mino zany dia mifanaraka amin'io ihany ny fahadimy hoe raha mitondra famonjena ho an'ny mpino ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia mitondra fitsarana any zany vao tena ho tsaraina ny tsy mino rehefa miverina i Jesosy Kristy ny Matthieu 5:20-20 ka hatramin'ny 4:telopolo no hojerentsika am'izay hoe fiverenana zay hoe ary raha tonga amin'ny voninahiny zanak'olona hitanareo amin'ny voninahiny raha tonga amin'ny voninahiny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra de hipetraka eo amboniny seza fiandriana ny voninahiny izy ary hovorina eo anatrehany firenena rehetra de hanavaka azy ireo izy tahaka amin'ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ko ametraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy fa ny osy kosa eo amin'ny akaviany am'izay ny mpanjaka de ilaza am'izay eo akavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana zay vohomanana ho anareo rahatr'izay nanorenana izao tontolo zao zay zany le famonjena ho an'ny mpino fa nojerentsika indray 1:20 dia lay lay fitsarana ho an'ny tsy mino zany de ny 1:20 izy hoe ilaza indray am'izay eo akavanany kosa izy hoe mialay amiko ianareo zay voaozona ho amin'ny afo maharitra mandrakizay zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely ka ny amin'ny afo be am'izay zay namboarina ho an'ny devoly sy ny anjeliny ireo zay tsy mety mino sy manaraka ny Jesosy Kristy izany ny Tesalonianina 1:5-5 koa dia milaza an'izany hoe satria mahalala maromaro ny anareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo raha misy olona milaza hoe miadana sy mandro fahizay de anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararin'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy zay raha tsy miraharaha mihitsy zany an'Andriamanitra tsy miraharaha ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tsy miraharaha ny tenin'Andriamanitra ny vavaka sy ny rehetrarehetra fa miadana sy mandro fahizay ny fiainana dia anjoa azy tampoka ny fandringanana satria ho avy toy ny mpangalatra ny fiavian'ny tompo ary de tsy ho afa mandositra mihitsy izy eo am'izay ozy izy fa dia hiara-ny fitsarana am'izay fotoana izay petera faharoa 2:5 ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay lazain'ny sasany ho fahaelany fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia ny osovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra maninona ny mbola tsy miverina ihany Jesosy Kristy nefa efa lazaina hoe efa akaiky izy efa ho avy izy de zao hoe tsy mahela ny teny fikasany izy fa tiany mbola hibebaka ny tsipina raha mbola misy ihany koa raha mbola misy ihany koa eto amintsika zay mbola tsy mahazo antoka ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy azy tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay de fotoana zao alekenao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao dia izay ny nandrasany mbola tsy iverenany fa tsy mahela ny teny fikasany ny tompo fa matoa izy tsy miverina dia tsy tia nisy ho very fa ho tonga amin'ny fibebahana ny olona rehetra zany dia zay satria hiara-ny fitsarana rehefa miverina izy dia ho very am'izay tanteraka am'izay ny tsy mino ny fahenina de zao hoe mila andrasana amin'ny fotoana rehetra izy betsaka no mieritreritra hoe misy famantarana izy io horohorontany ny ady ny mpaminany sandoka sy n'isan-karazany fa izany zavatra zany de misy foana ary mbola hisy foana zany mandra-piveriny Jesosy Kristy fa afaka mijery ny videony gasy mahay mamaky baiboly ny
famakafakana ny matitoko faefatra ambyroapolo sy fadimy ambyroapolo a famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompo a ianao raha te hijeren'izay fa ny zavatra misy de zao hoe andrasana fotoana rehetra izy fa tsy hoe isaky ny misy orotanina misaky ny misy adina isaky ny misy ina de matahotra foana efa akaiky ny farany bebasy ny rehetrarehetra fa izao ny fotoana hibebahana satria mety ho avy tampoka na zao na rapitso na afaka heritaona na folo taona na zato taona de mety ho avy tampoka akaiky foana ny fiverenan'ny tompo matitoko faefatra ambyroapolo de teneniny be debe io teny io tombony amin'ny andininy fahenina amby telopolo hoe fa ny am'izany andro soro zany de tsy misy mahalala na de ny anjely lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray any tsy misy mahalala ahoana moa raha misy famantarana ve tsy efa ho fantatra le izy satria zay famantarana azy ho fantatra fa tsy misy mahalala ozy izy na ny zanaka azy afa-tsy ny ray any ny andininy fa sivy amby telopolo ary tsy nahafantatra zany izy ireo raha tsy tonga ny safodrano zay nandriganana ny olona rehetra de tahaka zany ny fiavian'ny zanak'olona fa miveriny Jesosy Kristy zay vao fantatra fa tsy fantatra zany alohan'izay sariny tamin'ny andro Noa moa ty ataony ety andininy fa sivy amby telopolo de ny andininy fa roa amby efapolo mbola miteny koa am'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiavian'ny tomponareo tanareo say miambina foana ny kristianina zany a naroviana io de nitombona foana hoe nanomboka tamin'ny tenenan Jesosy Kristy anio efa taonjato faraky amby roapolo tsika zao a tombona foana io miambena io tsy zao akory vao mitombona io fa nitombona io miambena io tamin'ny andron' Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny Paoly tamin'ny andron'ny Jauna tamin'ny andron'ny ray ny fiangonana tamin'ny andron'ny skolastika tamin'ny andron'ny réforme tamin'ny andron'ny moderna mandraka ankehitriny de asainy miambina toetsaina zany lay miambina satria tsy fantatra ny andro hiavian'ny tompo ny andininy fa efatra amby telopolo nefa aoko fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fitaom-piambenana amin'ny alina zay tonga avy amin'ny mpangalatra de ho niambina izy ka tsy namela ny trano novakilo noho izany miomana koa ianareo fa am'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona andininy fa dimy amby efapolo iza moa ny mpanompo mahatoky sy manatsaina zay nitendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome azy ireo sakafo ara-potoana sambatra zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka mahita azy manatanteraka sambatra satria tsy fantatra raha avy ny tompony tonga tampoka de mahita azy eo ampanaovana ny asa de ho sambatra ny mpanompo andininy fa dimapolo fa ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora tsy fantany raha ohatra kosa ka tsy manao tsara izy mana manao moa zany de mitovy ihany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora tsy fantatra no hiavian'ny Jesosy Kristy niverenany Jesosy Kristy zany ny apokalipsy toko fahenina amby folo andininy fa dimy amby folo koa akoatran'izay de miteny hoe indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fa ndreo mandeha mitanjaka izy ka ho hitany fahamenarana ka tsy hoe rehefa hita ny famantarana vo miambina fa amin'ny fotoana rehetra no asain'ny tompo miambina tsika satria avy toy ny mpangalatra tsy hoe mpangalatra tsara fanahy akory Jesosy Kristy tsy zay mihitsy fa le fiaviany tampoka be toy ny fiavian'ny mpangalatra tampoka be tsy ampozina lazainy teo hoe raha fantatry ny tompotrano ny avian'ny mpangalatra ozy izy de niombana izy ny ambina izy mba tsy ho alaina ny entiny de ohatr'izay koa ny amin'ny fiverenany Jesosy Kristy ary farany de zao hoe hisy lanitra vaovao sy tany vaovao rehefa miveriny Jesosy Kristy de hisy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo amby folo de izy hoe kanefa isika araka ny teny fikasana de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarina eto amin'ity tany ity zany de faharatsiana no eto fa isika kosa manantena n'lay lanitra vaovao sy tany vaovao rehefa any amin'ny apokalipsy toko faharaiky amby roapolo dia fateraka am'izay le izy hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsisy tsony de tsy isy tsony koa am'izay ny fanahitainana ny tomany sy ny fahoriana rehetrarehetra
fa dia fifaliana mandrakizay miaraka am'lay tiatsika sy lay tiatsika no iarahna ny milanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ndao indray ara verenantsika ina avy reo azo antoka fa tsy maintsy hitranga amy fiverenan Jesosy Kristy na kristianina izy na kristianina na position ina na position na inona dia mahazo antoka nyreto avokoa izy rehetrarehetra hoe voalohany hiverina ny tompo, faharoa ahita azy ny olona rehetra rehefa miverina izy satria maninona ny ahita azy ny olona rehetra satria ny fiverenany dia fiverenana amboninahitra. Rehefa am'izay voninahitra zay miverina izy de inona miandry antsika mpino am'izay va tena tanteraka ny famonjenatsika ary ho an'ny tsy mpino kosa de eo no mitranga ny fitsarana ho an'ny tsy mino. Ny fahaenina dia nambarantsika hoe tampoka tsy fantatra ny fiaviany ka noho izany dia mila andrasana amin'ny fotoana rehetra ny fiverenany ary ny fahafito farany dia hisy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao rehefa miverina i Jesosy Kristy. Ireo zany dia hitovizan'ny kristianina rehetra mazava tsara ny fanambaran'ny soratra masina momba ireo hevitra teboka anankifito ny amin'ny fiverenany Jesosy Kristy ireo zany. Fa misy indray nefa ny tsy hitovizana de raha tsika manaiky satria zavatra mbola ho avy mbola tsy fantatsika loatra, misy andininy sarotsarotra ihany ao anatin'izany dia ny resaka fanjakana arivotaona zany dia misy karazany fijerin'ny kristianina zay samy mino samy manana ny Jesosy Kristy samy manantena ny fiverenany Jesosy Kristy dia tsy misy mifanaratsy na mifanebaka na mifanopa na de tsy mitovy ary fa misy ny fijery anankitelo de zao hoe tsy fantatra ny arivotaona, tsy fantatra hoe rovina aiza ho aiza amin'ny fiverenany Jesosy Kristy no hitranga io. Misy fijery telo farafakely momba an'izay ary tsy fantatra ihany koa ny fomba fisehoany zany arivotaona zany hoe manahoana ny am'izany hoe ho afatotro Satana sy ny sisa rehetra zany dia mbola tsy hay zany dia samihafa. Ka ny fijery anankiray teneniko voalohany zany momba n'io fijeriny arivotaona io de hoe misy milaza hoe ny fiverenany Jesosy Kristy de alohan'ny arivotaona, na ny filaza azy zany de hoe post millénarisme, zany hoe alohan'ny arivotaona no miverina i Jesosy Kristy. Zay zany ny fijery voalohany zany hoe na hoe aorinany aorinany arivotaona azafady fa diso ary ino nampianana poste aorina de aorinany arivotaona zany no miveriny Jesosy Kristy na alohan'ny fiverenany Jesosy Kristy ny arivotaona, mety ihany ka izy rehetra ao anatin'izay. Ny faharoa indray de hoe aorinan'ny fiverenany Jesosy Kristy ny arivotaona na hoe alohan'ny arivotaona Jesosy Kristy no miverina. Tsika ve somary manahirakirana kely ihany fa misy koa zany manao an'izany hoe tonga aloha Jesosy Kristy de zay vao misy ny arivotaona aorinan'izay. Zay no mahatonga azy hoe prémillénariste satria na prémillénarisme ihany koa moa raha le olona de prémillénariste ary raha le famakina anazy dia prémillénarisme izany zany hoe tonga Jesosy Kristy aloha, fahatongavan'i Jesosy Kristy zany dia alohan'ny arivotaona na hoe aorinan'ny fiverenany Jesosy Kristy vao tonga ny arivotaona. Zay le izy ya. De ny fahatelo de hoe mety hoe am'izao fotoana zao io ny ilazana azy moa zany de hoe tsisy arivotaona satria efa roa arivotaona mahery zay no na tsy teo Jesosy Kristy de tsy arivotaona arabaky teny zany fa symbolika le izy de am'izao fotoana zao de midika zay zany amillénariste zany hoe tsisy an'ilay arivotaona arabaky teny ao anatiny. Zay le izy misy efa vidéo nataon'ny gasy mahay mamaky baiboliny momba ny amin'ny fiverenany Jesosy Kristy de miresaka ny arivotaona dia azonao jerena na amin'ny YouTube na amin'ny
Facebook gasy mahay mamaky baiboly izany momba ny arivotaona zany fa tsy hidirantsika lalina izy satria tsy itovizany kristiana kanefany any tsy fanaratsiana tsy fanompana fa fakaty foanytsika zany no afantaran'ny olona fa mpianatra isika raha mifakaty ary raha misy arany tsy fitovizana de ahoana no atao eo anatrehan'ny arivotaona eo anatrehan'ny amin'ny resaka momba ny fiverenan' Jesosy Kristy satria misy zavatra zay tsy voafehy ihany ao anatiny raha manaiky zany nampanika soratra masina iny izy na iza dia misy zavatra tsy voafehy ihany ao anatiny dia misy zavatra anankitelo reto zany no hoteneninatsika hoe voalohany de mila hay tsara ny manavaka zay ambaran'ny baiboly sy ny système d'interprétation hoe tena ambaran'ny baiboly ve zany zavatra zany sa fomba fiinterpretena soratra masina fotsiny de mila haitsika mijeren'zany de zay nanehoanantsika teo an'lay ny amin'ny teboka fito azo antoka ny amin'ny fiverenan' Jesosy Kristy satria mazava tsara ny lazay ny soratra masina am'ireny dia ilayntsika no mijeren'zay faharoa de ilaina ihany koa ny manavaka ny andininy mazava sy izay andininy sarotra azo de zay mazava zany ny raisitsika fa izay tsy tena mazava la sarotra azo dia tsy idirana sy amoronana système d'interprétation reny fa aleo miaiky hoe any tompo ny zavatra nambarany mazava any tompo ny zavatra zay tsy mazava fa zay mazava amitsika kosa de ho atsika afahantsika mankatoa azy midera azy misaotra azy mankalaza azy eo anatin'izay zavatra izay ary ny fahatelo voalohany zany de hoe mila avahana tsara zay ambarany baiboly sy ny système d'interprétation mila avahana ny andininy mazava sy zay andininy sarotra ka tsy amoronana système d'interprétation fanaraka am'izay ihany ny fahatelo de hoe mila avahana ny essentiel sy ny secondaire ny essentiel de le mazava efa hitatsika teo zava-dehibe zany hoe iveriny izy hitazy ny maso rehetra ary amy voninahitra ny fiverenany ary famonjena ho atsika zany de fitsarana ho any tsy mino andrasana ny fotoana rehetra mila miambina ny fotoana rehetra isika ary isy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao fanantenana ho atsika zany zay ny essentiel ny secondaire roviny izy tsy hay mihitsy zany aizy izy hipetraka eo amin'ny tendrombohitra oliva ave ahoana ny fitrangany hoe mahita ny avaratra sy ny atsinanana satria itsika ty atsimo sy ny rehetrarehetra de tsy hay zany fa zavatra secondaire zany na izany ara dia tsy tena andalina andro amakina loloatra zany fa zay azo no atao zay zany mila azotsika ny amin'io ka raha mananteny ianao zany ahoana le fomba fiverenany aiza sy loatra any de tsy miresaka an'izany tsika satria secondaire ihany ireny rehetrarehetra ireny akoatran'ireo teboka fito voalazantsika tetsy aloha anisan'ny anankiray tsy mampitovy hevitra ny hoe impiry le fiverenana miverina impiry Jesosy Kristy rehefa miverina zany izy efa tonga izy tamin'ny voalohany le teraka tao an-tranon'omby dia araky ny irandrina Ramamonjy hoe tsy tranon'omby tsony ny iverenany fa amin'ny voninahitra indray de isy indrove izany zavatra zany dia ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ny 17 ka hatramin'ny 17 no matetika tena raisin'ny olona zany andraisany an'io fiverenana indroa io Tesalonianina voalohany toko fahaefatra efa hitanareo ihany io efa hitantsika ihany io fa verenantsika tsara ny mandeha izy eto hipetraka tsara fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany am'izay fanodimandry mba tsy alaelovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray de toy izany koa ny tondran'Andriamanitra zay fanodimandry tao am' Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainy aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika zay velona ka mbola eo amin'ny andro evin'ny tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory fa ny tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha
ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola akarina mbola eo no akarina hiaraka am'ireo itsena hoeny amin'ny rahona itsena ny tompo eny amin'ny abakabaka de hoany amin'ny tompo mandrakariva isika koa dia mifampionony ianareo am'ireo teny ireo efa nresantsika io hoe ny tesalonianina dia rehefa avy nampianarin'ny paoly izy ireo a nyresahan'ny paoly ny amin'ny fiverenan'i jesosy kristy a ny amin'ny fiambenana ny fiandrasana ny fiverenan'i jesosy kristy zay toetsy any a tokony ananan'ny kristianina rehetra dia rehefa lasa tao niala tao tesalonika paoly de nisy ny kristianina zay maty de nalaelo mafya ireto mpino tao tesalonika reto de nanoratra nanontany amin'ny paoly a de zay no namaliny an'itya ary tenenan'ny paoly hoe mifampionononareo am'ireo teninireo fa atsika tsy tahaka ny jentilisa zay tsy mahalala an'andriamanitra ka dia hovery fanantenana raha vao misy ny modimandry moa no lazainy azy eto fa tsy hoe maty satria mbola hitsangana indray a ireo rehefa avy eo dia ny fijery ny olona ao anatin'io zany ny milazany hoe fiverenana faharoa de hitatsika ty misy an'ilay tonga jesosy kristy a de mitsangana zay fa nodimandry a ty ny eto zany ozy izy ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsona ny feonarikandrely ny trompetran'andriamanitra iny fa ino izy izy ny fiverenana voalohany iny zany le fiantsona ny feonarikanjely trompetran'andriamanitra dia tsisy mahita tsisy mare io fa miafina dia zay maty eo amin'ny tompo ty zany lay maty eo amin'ny tompo no mitsangana aloha de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahoan'ny lanitra hitsenan'ny tompo eny amin'ny avakabaka tsy tenentsika mafy iny fa de hoe manjavona io zany le manjavona enlèvement de l'église ny fiteny azy na hoe rapture dia zay zany ny fandehany de anozy izy a mandritra ny fitotoana zay sy ny fahoriana lehibe tao ambonin'ny tany a isy ny antikristy tao ambonin'ny tany a de afaka fitotoana zay vao miverina indray dikan'izany a misy fiverenana indroa zany a le izy de atony hoe mbola misy mitsangana maty a de zay vao miditra am'ilay ary fotoana zay zany a ny fijerin'ny olona sy famakin'ny olona an'io tesalonianina voalohany io fa andao jerentsika akaiky le izy hoe zay tokoa ve ny ambarany zao ny voalaza hoe fa ny tenany tompo fa tsy hoe izy rehetra fa eny andao ary atao hoe ny tenany fa ny tompo koa ny afaka manjavona indraindray afaka tsity tamin'izy nitsangana tamin'ny maty de nisy fotoana midy ny trano dia tonga de tafiditra izy de avy indray izy lasa afaka tsity izy fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feonarikanjely ary ny trompetran'andriamanitra koa zay maty eo amin'ny kristy no hitsangana aloha ina dikan'izany eny de le ho hitany rehetra ny tenany satria tenany io la efa nyresantsika hatramin'ny voalohany hoe ny maso rehetra hitazana izay nandefinazy ary satria tahaka ny elatra avy any antsinanana zay hita avy any andrefana ny fiverenany tompo dia ho hitany rehetra zany io tenany tompo io hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsonany sy ny feonarikanjely ary ny trompetran'andriamanitra de hitantsika teo fa ny 5:10 amin'ny toko faefatra ty de miresaka n'le parozy lay fiverenan'lay mpanjaka lehibe de eto izy mampiseho an'io mpanjaka lehibe le miveriny io hoe tena misy barampampa be dehibe tahaka an'le cortège présidentiel rehetra zany fiantsona fiverenan'ny mpanjaka io le parozy hitantsika amin'ny 5:10 teo zany dia misy ny fiantsona baiko izy amin'ny baiboly protestanta fanitsina fahenina fa eny andao ataotsika raha hoe tsy eno le fiantsona fa ny kristianina ihany no maheno azy fa ny tsy mpino tsy maheno anazy tsy maninona ary ny feonarikanjely eny ny arikanjely tokoa moa zany ny tena zavatra ara-panaka ny mpino ihany ny mety maheno ny feonarikanjely fa ny tsy mpino mety tsy maheno anazy de variana am'izao de rehefa mijery izy avy eo araka film hitantsika reny dia efa
tsy eo tsony nakay izy ihany natao tsy hitatsony ny sasany moa de ny akanjony eo ambony w sisany ho hita fa le olona efa tsy eo tsony fefa nanjavona le olona zany am'izay fotoan'izay andao ary atao hoe mety tsy eno zany le fiantsona sy feonarika anjely fa ny tropetra'andriamanitra kosa re tropetra'andriamanitra kosa re de mbola tsy ho eno ihany ve de am'izay fotoan'izay ary jereo fa nany maty eo am kristy ary hitsangana rehefa mare an'ireo fiantsona sy feonarika anjely ary tropetra'andriamanitra io le 15 ny resantsika teo hoe isika zay velona ka mbola eo amin'ny andro parozian'ny tompo fiverenan'ny mpanjaka fa tongavan'ny mpanjaka ao an-tanàna miaraka amin'ny tsisy mpanjaka tonga miadany miafinafina zany fa tsy hoe mpanjaka resy nga fa ny mpanjaka tonga amin'ny feo cortège tabataba manetriketrika ny fahatongavany iny 15 dia hiditra am'izay ary tsika am'ilay fiantsona feonarika anjely ary indrindra le tropetra'andriamanitra ohatry ny ahoana zany tropetra zany lefa miresaka an'izany ny baiboly ray manontolo dia hitatsika eo amin'ny nomero 12 hoe manaova tropetra volafotsy roa voatefy no anaovanao azy ho fiantsonao ny fiangonana sy fiampianganao ny tobo reo de eritrereto fa nisy olona firy etsy tam'izao fotoana zany anenefitra samy manana ny tobony manodidina ny tabernakely ireo olona reo de rehefa iainga ny tabernakely dia tropetra volamena fotsy anankiroa no antsona am'izay dia mare avokoa ny olona rehetra eny mety etokoa mety ny zanak'Israely vahoakan'Andriamanitra ny maheno fa ny 15 kosa de zao no lazainy hoe ary raha misy ady eo amin'ny taninareo ka mandeha hiady amin'ny fahavalonao zay mampahory anareo ianareo de hitsoko reo tropetra reo fanairany ianareo de ho tsarovana eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra reo ianareo ka ho vonjena amin'ny fahavalonareo tatsika tsofina koa zany ny tropetra fanairana hoe iny fa misy manafika ary na ny fahavalo ara dia mare izany tropetra izany ilazantsika n'lay parozia lay fomba manetriketrika andraisana ny mpanjaka dia ny mpanjaka faharoa 12 ary hitany fa indro nitsangana teo amin'ny lampiazo araka ny fomba fanao ny mpanjaka ary ny andrinda sy ny mpitsoka tropetra de teo anila mpanjaka ary ny vahoaka rehetra ny faly sady nampaneny tropetra dia nandritra ny fitafiny ataliaka ny antso hoe fikomina nisy fanonganam-panjakana moa eto fa iataliamo ny tena azo lazaina hoe mpanonga-panjakana fa rehefa tena tonga le mpanjaka de miaraka amin'ny tropetra io ahitantsika tsara mihitsy hoe fahatongavan'ny mpanjaka manetriketrika zay ary na iatalia izay tsy izy ara de mare ary nilaza hoe fikomina izany zavatra zany ka io zany le hitantsika hoe tena le fiverenana voalazantsika tare aloha hoe ho avy ny tompo ho hitan'ny maso rehetra izany ary amboninahitra ny fahatongavana de zay ny fahatongavana amboninahitra izay ihany ny korintianina voalohany 5:15 sy 2:10 zay lazaina n'le fanjavonana sy ny rupture sy ny enlèvement de l'église ihany koa tena mampiseho mitovy amin'io ihany lay fahatongavan'ny mpanjaka manetriketrika de zao hoe fa izao no lazaiko rahalahy tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo amanjà ary tsy mandova ny tsy fahalovana ny fahalovana indro zava-miafina namboarako aminareo tsy ody mandro avokoa isika rehetra fa vetivety amin'ray mpimaso rehefa maneny ny trompetra farany de hovana isika rehetra fa ho tsofina ny tropetra ary atsangana tsy olotsony maty de hovana isika tanareo fa mitovy am'le teo mihitsy zany hoe rehefa miveriny Jesosy Kristy mitsangana maty ny maty de mahita anazy na izay nandefina azy ary de mahita anazy avy any amin'ny rahoana am'izay fotoan'izay satria tsofina ny tropetra ary io ny tropetra farany tsisy tsony ao aorianan'io zany hoe raha tonga koa izy zany raha ataontsika hoe izy zany le fiverenana le raha tadidinareo le sary nomeko teo raha io le fiverenana voalohany miafina tsy hita
de le faharoa koa zany mbola tsy amboninahitra satria tsisy tropetra tsofo fa io le tropetra farany amin'io fotoana io ny tsofony azotsika le izy de eto zany mampiseho hoe rehefa miverina izy indre mandeha ihany dia mitsangana maty itsika zay mbola velona raha velona tonga androany izy na rapitso na ravakapitso dia hiakatra hitsenany tombo ary mahatonga atsika afaka miakatra de ovana ity tenantsika ity hitafiny tsy fahalovana ity tenatsika ity satria andova ny fanjakan'andriamanitra am'izay any am'la tany vaovao sy lanitra vaovao zay zany lay fiverenana indre mandeha any ny tesaloniana farotoko faharoa andiny voaloha mba kitsika teo de verenantsika ihany hoe mangataka aminareo zay rahalany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy rehefa miverina zany Jesosy Kristy tompontsika de am'izay tsika no angonina hiakatra eny aminy de fiverenana indre mandeha ihany izay miresaka ny tesalonianina voalohany toko faharoatsika tesaloniana faharoa toko faharoa azafady dia iresaka kely momba lay lehilahinota zay nanahirana atsika ny mijery azy vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo mangataka aminareo zay rahalany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana atsika ho aminy mba tsy halako ozonozonina ny sainareo na ampitahorony ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily zay to hoe avy aminay ary milaza fa efa tonga sahady eo ny androny tompo aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho lay lehilahinota de ilay zanaky ny fahaverezana ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary milaza ny tena no Andriamanitra tsy tsaroanareo fa fony mbola teo aminareo ihany de efa nilaza ny zavatra zany taminareo ary ankehitriny de fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehony raha tsy amin'ny fotoanany fa miasa sahady ny zava-miafina de tsy fankatoavan-dalàna ka mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany fa am'izany de aseho lay tena mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviany ny fiavian'ilay mpanao ratsy de araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra sy ny fampitahana momba ny tsy fahamarinana am'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana amin'ny fahamarinana izay amonjena azy izy koa izany no andefasan'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy ka inony lainga mba hoelohana avokoa zay rehetra tsy niny marina ka fa nankasitraka ny tsy marina de milaza amintsika fa ty zao le anisany andininy sarotra ary dia sarotra zay sany teny na hainy lazanyity ka nanondro hoe ianona na ianona le izy de diso avokoa hatreto hoe ny emperora ny papa iza dia diso avokoa satria tsy zay lay izy dia anisan'ny tena sarotra ty ny hojerentsika fotsiny de ny andininy anina koa de manahirana zany ny andininy fahaenina sy fahafito ozy izy hoe ary ankehitriny de fantatrareo ny zavatra misakany azy mba tsy isehony raha tsy amin'ny fotoana ny zavatra misakana zany eto zavatra nylazainy hoe misakana ny andininy fahafito indray izy milaza hoe fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny zany misy milaza hoe fanamasiny io fiangonana io sy dinina io fa eto zavatra izy de eto izy olona de mbola sarotra ihany koa zany ny amin'ny fiverenan'ny tompo fa hojerentsika ny ilazan'ny Paoly n'io lehilahinota io de voalohany izy hoe lehilahinota io andininy fahatelo ao anatin'ny fiemorana apostazia zany io olona io dia resahindray rehefa avy eo amin'ny andininy fahatelo ihany hoe zanaky ny fahaverezana zany hoe voatokana ho very io olona io ary resahany koa ny andininy faharaiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo teo hoe tena zay satria tsy mety nino ny fitiavana amin'ny fahamarinana ary zareo dia miditra any amin'ny fahaverezana koa ny olona mpanaraka an'ireo zany fahatelo de lazain'ireo hoe izy io de mitsangana nohitra an'Andriamanitra mitsangana nohatra an'Andriamanitra ozy izy manao zay ohatrany hoe ambony noho zay Andriamanitra rehetra de amin'ny teny ratsy an'Andriamanitra ary mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra
de hitantsika efa tamin'ny taona fitopolo rava ny tempolo de tsisy tempolo tsony de amisy olona ny tempolo no andrasa ny fahavitan'ny tempoly isiny ty fa tsy ny fiverenany Jesosy Kristy nefany a ny fiverenany Jesosy Kristy no asainy ny tenin'Andriamanitra andrasantsika kristiana dia hitatsika fa tsy mitombona zany zay sarotra be zany mijery zay hoe iza io olona io ny andininy faefatra de ozy izy hoe mpanao fahagagana mandainga izy io dia ny andininy fasivy azafady fa tsy ny faefatra ary ny andininy fafolo de milaza hoe mamitaka ihany koa izy io amin'ny famitahana rehetra no ataon'izy io dia ahitana ihany an'la ireo antikristy eto moa izy miresaka olona ray fa le antikristy resahany jauna ny amin'ny jauna voalohany dia olona maromaro fa ahitana ihany koa ny le bibidia sy ny firongony any amin'ny apokalipsy 7:10 fa na izany ara de misy tsitovizany ihany koa reo zavatra anankitelo reo ny azo antoka de zao hoe nynyresahan'ny paoly eny izy io a ny andininy faharoa de milaza hoe misy nylaza zany tamin'ny andron'ny paoly tamin'ny andro ranoratana ny ty tesalonianina ty laza hoe efa tonga ny tompo efa tonga ny andro ny tompo zay de mamaly zany ny paoly eto hoe tsy mbola tamin'ny androny le fiverenan'ny tompo zany a de valin'ny paoly zany hoe tsy am'izay ho andro zao ny fiverenan'ny tompo fa tsy maintsy misy an'reto misy an'ity zavatra ty aloha de io a efa resaka ny fanaovan'ny paoly fampianarana nataon'ny paoly tamin'ny tesaloniana io zay tsy ananatsika zay fampianarana zay dia aleo mieky hoe tsy fantatra tsy hay le izy hoe inona ny zavatra fampiresahan'ny paoly tamin'izy ireo satria hitatsika zay amin'ny andininy fadimy tsy tsaronareo fa fonombola teo aminareo ihany de fa nilazany zavatra zany taminareo tanao zavatra efa nyresahan'ny paoly io fa tsy fantatsika zany de zay ny mahasarotra be hoe iza io inona io ahoana ny momban'io lehilahy nota io zany ny andininy fadimy koa de mbola miteny an'izay ihany paoly hoe kotomoera tsara ry rahalahy ary azo ny fampianarana natolotra zay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay tia ny orina tsara ary zareo fa tsy hoe hovarina sahirana hitady an'izany zavatra manahirana zany a fa izay nampianarina betsaka ihany koa amin'ny epistily sy ao am'izay zavatra nampianarin'ny paoly a de zany no mila tazomitsika ary dia zay ka tsy fantatsika zany a io fampianarana io fa ny azo antoka nefany a tenen'ny paoly eto hoe mitoera tsara de zao a tsy hisy ahodina rehefa mitoetra tsara amin'ny fampianarana sy ny epistily a zay nosoratan'ny apôstôly sy ny baibolitsika de tsisy ahodina atsika amin'ny filazantsara marina izany tsy ampaninina atsika io lehilahy noto io a tsisy atahorana ny momban'io a satria afaka hitoetra tsara am'izany tsika de zay ny lazay ny andiny 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny tesalonianina faharoa io hoe mampiorina atsika tsara hoe rehefa fantatsika ny filazantsara mahalalan'i Jesosy Kristy tsika de aleo Jesosy Kristy fantarina fa tsy lehilahy nota andininy 17 fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo zay ry rahalahy malalan'ny tompo satria Andriamanitra efa mifidy anareo hatramin'ny voalohany mba azo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanany mariny anareo hitanareo efa trany amin'ny voalohany arana an'Andriamanitra zany izy ny fidy atsika ho am'izany sady ho am'izany koa ny antsona anareo tamin'ny filazantsara torinay a mba azahoanareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika tanareo toetra ao am'izay famonjena fanamasinan'ny fanahy finoana marina filazantsara marina izay ny antsona atsika zay ny fidianan'ny tompo atsika andiny ny 15 ka tomoera tsara ry rahalahy de azo ny fampianarana natolotra zay nampianarina anareo na amin'ny teninay na tamin'ny epistilinay ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika zay efa tiatsika ka nanome atsika ny fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoava izy anie ampionona ny fonareo sy ampahiry anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra fatsika toetra tsara rehefa malala ny Jesosy Kristy tsika de mitoetra tsara mionona mahery amin'ny teny afaka manao asa afaka manompo azy afaka manambara ny joro vavolombelona amin'ny Jesosy Kristy tsika rehefa malala ny Jesosy Kristy fa tsy hoe rehefa malala n'lay lehilahy nota tsy akory
farany ara de zao hoe mampalinina atsika ara ny fahafantarantsika fa hiverina amboninahitra ho hitan'ny olona rehetra Jesosy Kristy ary azo famonjenitsika am'izay ho veriny tsy mino satria ho tsaraina ary mila andrasana amin'ny fotoana rehetra zany fa isy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao de zay no tiako hiverenana mampaninona atsika ny fahafantarantsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy taonatsika iambina taona atsika iambina mandrakariva na ovintsika na oviny tsy hoe efa akaiky faran'izay vao hikoropaka hibebaka hitady an'Andriamanitra iambina anao vehetsiny rehetrarehetra fa amin'ny fotoana rehetra tahaka an'le Virjiny endry dimy endry dia miambina foana isika izay lazain'ny Marka 7:5-5:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro avian'ny tompotrano na ho amin'ny hariva na ho mamatin'alina na ho manino akoho na ho maraina tsy fantatra fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena Jesosy Kristy no miteny eto veriny indroa mihitsy ilay hoe miambena satria tsy fantatritsika ny andro avian'ny Jesosy Kristy zany. Petera 2:7-9 sy 2:12 koa de milaza an'izany hoe ka raha levina toy izany zao zavatra rehetra zao dia tokony hanao ahoana moa ny fitondrantena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra zay mampaninona atsika ny fahalalantsika fa hiveriny Jesosy Kristy ary ho rava ny lanitra sy ny tany hisolo lanitra vaovao tokony hanao ahoana moa ny fitondrantena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra ka manantena sady manafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra zay andevona ny lanitra amin'ny afo sy andoro ary andoro sy ampiempo ny tena ny zavatra rehetra mila andrasana ambesana amin'ny fitondrantena masina sy amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany lay Jesosy Kristy ho avy sy hiverina indray. Ankoatr'izay dia mampaninona atsika koa moa ny fianarantsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy de faharoa fanantenana zany ho atsika rehefa manana fitondrantena tsara miambina ianao manana fitondrantena tsara ianao manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao de fanantenana ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanantenako tsy ho levina Jesosy Kriny tsy hamitaka indreo fa akaiky ny andro amonjeny avy Jesosy eo maranatany. Timoty 1:1-2 i Jesosy Kristy mihitsy ny fanantena atsika i Paoly apôstôly Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy atsika sy Kristy Jesosy fanantena atsika Kristy Jesosy io. Kolosiana 1:7-20 tamin'ireo olona masina ireo ny tian'Andriamanitra nampahafantarina ny arena ny voninahitra ty zava-miafy ny tiany mijetilisa de Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Le Kristy ao anatsika io zany dia fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra de ho hitantsika izay voninahitr'Andriamanitra zay rehefa miverina eny amin'ny rahona lanitra izy satria hiverina amboninahitra izy fa tsy miafinafina akory. Tesalonianina 1:1-7 ihany koa de hoe zay mihitsy ny mahatonga antsika mitory sy mitaona ny olona hibebaka satria manantena n'lay fiverenan'i Jesosy Kristy. Ireny ihany no milazany aminay de nazahoanay miditra aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampoka hiverenanareo amin'Andriamanitra mba hanimponareo an'Andriamanitra velona sy marina. Io zany le resaka conversion miala amin'ny sampo le fibebahana de miverina amin'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra velona sy marina ny finoana conversion finoana sy ny fibebahana. Maninona tsika no milaza an'izany ry mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty de Jesosy Kristy izay mpanafaka atsika amin'ny fahatezerana ho avy. Miandry ny zanany eo ampiandrasana ny zanany satria tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory ny filazantsara dia miandry ny zanany ary io Jesosy Kristy de manafaka atsika amin'ny fahatezerana ho avy satria famonjena ho atsika ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny Romanina 7:17 ka hatramin'ny 15 koa milaza an'izay famonjena izay dia isika efa voavonjy fa mbola tsy voavonjy tanteraka efa vakitsika kely ihany le 9:4
verenantsika izy hoe fatelo am'roapolo azafady tsy zany ihany fa isika koa eny fa na de manana ny volom-bokatry ny fanazy isika de misento atao anatsika miandra ny fananganana anaka de ny fanavotana ny tenantsika fa hitatsika teo io zany mampiseho hoe fa voavonjy sika satria fa manana ny fanahy masina saingy tsy mbola voavony satria mbola miandra ny fanavotana ny tenatsika fa ny fanantenana no namonjenatsika nefa ny fanantenana hita maso de tsy mba fanantenana ntsony zay hita avy mbola ntenaina ihany fa raha mananteny zay tsy mbola hitatsika sika de miandry amin'ny faharetana miandry ny faharetana ka ny olona zay mitory filazantsara ny fahombiazana hoe tsy marary tsony ianao tsy noana tsony ianao mpanan-karena ianao de tsy manana fanantenana tsony reny olo reny zany fa eto izy ny miandry zany fa itsika miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy satria am'izay vao tsy noana tsony tsy mangetahita tsony tsy marary tsony tsy mitomany tsony isika rehefa miveriny Jesosy Kristy fa zao mbola fanantenana namonjenatsika mbola tsy hita zany ny famonjenantsika zany le antsoina hoe déjà pas encore rehefa nivonjenitsika fa manana volom-bokatry ny fanahy fa le manetsabe any fanahy de mbola ho avy izany zavatra zany rehefa miveriny Jesosy Kristy fanantenana ao antsika ny fiverenany Jesosy Kristy ary ty tena ngezabe ny fanantenana tsy hoe fanantenana fotsiny fa fanantenana mahafinaritra eo am-paindrasana ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika de Jesosy Kristy hitanareo fisehoan'ny voninahitra lehibe voninahitr'Andriamanitra lehibe sy mpamonjy antsika de Jesosy Kristy miandry izany amin'ny fanantenana tsika de am-paindrasana an'izany tsika dia mandeha amin'ny fahasoavana zay fa efa miseho izy ny fahasoavan'Andriamanitra namonjena ny olona rehetra ary zany fahasoavana zany mampianatra atsika andany toe-panatsaraka an'Andriamanitra sy ny ratsy rehetra fa mampianatra atsika koa velona amin'ny onony ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamasinana rehetra zay ny Titosy toko 2:1-2 sy 2 miaina amin'ny fahasoavantsika eo am-paindrasana ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika amin'izay tsika efa tena voavonjy tanteraka de rehefa izay noho izy zany ny amehezantsika azy de mitovy amin'ity lazain'ny Paoly eo amin'ny Korintianina 1:12-12 ty no antsoantsika manao hoe maranata aviry tomponay eo zay ny dikany hoe maranata aviry tomponay eo satria ny teny farany eo anaty baiboly de mbola izay ihany koa ny Apokalipsy 2:20 zany de milaza hoe ireo zay nambara ireo zavatra ireo hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny avy aingana amen avy Jesosy tompo avy Jesosy tompo rary soa atsika rehetra indray ary samy hitahiny tompo eo am-paindrasana an'ilay fanantenana mahafinaritra